Ireo antotanisa izay nomena teo ireo 5,50 dia isan'ny antota taratasy mpilatsako fidiana noraisy voaray napetraka teny anivy novaika. Koa ireo izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna na tsy fena dia lavina ka omena ny antsoina hoe attestation de refus. Ireo izay mifanaraka amin'ny lalàna kosa na amin'ny alalan'ny engine na amin'ny boatiny eo ekena ary dia omena ny antsoina hoe attestation d'enregistrement. Raha vao mivoaka ny listy ny candidat ekena hilasaka ho fidiana dia tokony efa anendry an'izay trésorier de campagne na mpitantam-bola ny fampelezan-keviny izay ny candidat tsirairay avy ary ateriny any amin'ny ratsamangaiky any senia amin'izay toerana ilatsara. Tsy mbola misy ny lalàna izay nifehany zany pré-campagne zany eto amintsika kanefa na izany ary misy ny sotoavana sy ny fanao amin'ny tany demokratika rehetra izay tokony ho arahana sy ho ajaina amin'izany. Zo atao tsara amin'izany fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra zany pré-campagne ny manao ny fanambarana ampahabe maso ny firotsahako fidiana déclaration publique de candidature dia ny fanazavana sahady izay mety ho eritreretiny fa ho andraiky ho asany ny fandaharanasa ny fandaharam-potoanany amin'izany fampelezan-kevitra zany. Fa azo atao sahady ao anatin'izany fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra zany ny mitety faritra, ny tety fokontany, ny tety commune manangana sahady ny antoko na ny fikambanana na ny comité de soutien zay anoana azy sy hanao ny fampelezan-keviny rehefa tonga tokoa ny fampelezan-kevitra.